Miagabantsika rehetra ny tokantranoindray tompo lasy tompo vavy atao anatiny ity fandagana vandifantsika isaky ny zoma amin'ny ora toy izao ka dia tonga eo fotoana ifanomezana indray tsika andao ary asainainareo anaraka indray ny resadesaka ny tafatafa izay ifanaovanay efatra mianaketo amin'ity alina ity mialohan'izay alohan'ny andraisany vahintsika fitenenana dia miarabanao Fabien Rabenarivo tonga soa atao anatiny ity fandagana vandifantsika ity. Miarabanao Zinarandrenarsoa dia miarabantsika rehetrarehetra izay miaraka amin'ny indray amin'izao ora sy fotoana izao dia mirary soantsika rehetrarehetra dia samy ahitra sy hanaraka ny fiarahantsika eto mandrapahatapitry ny ora izay sarahantsika eto amin'ity anio ity satria dia zava-dehibe no resahana atao anatin'izao fiarahantsika izao ary ny vahintsika moa zany dia efa reo hitanareo reo izy reo efa tsy vaovao amintsika intsony efa nisy fotoana nandalovan'ny zareo teto dia amin'ity androany ity isaorana sy akasitrahana indray ny fanekeny izy reo ny fanasana hiaraka amintsika ao anatin'izao fandarana izao indray amin'ity anio ity. Araka nambarako teo anatin'ny adiny iray no iresahantsika eto raha ohatra ka mbola tsy ary nanaraka n'ity fandarana vandifantsika ity ianao dia adiny iray mifaretany iresaka izay eto mahakasika ny raharaham-pirenena ny tontolo politika ny rehetrarehetra izany hoe malalaka ny fanokevitra eto ka dia izay no anasanay ianao anaraka ity fandarana ity hatramin'ny farany. Miarabanao avy ato ankaviako ato Andriamatoa Andrianirina Laurent izay araka nambarany Fabien Rabenarivo teo dia nisy fotoana efa ny vahiny tato anatin'ny fandarana vandifantsika izy ireo tamin'ny fanombohan'ny fandarana vandifantsika mihitsy efa nisy ny fotoana ny resahana teto ary tsy zoviana amintsika moa fa dia olon-tsotra no nentiny tamin'izay fotoana izay amin'ity androany ity dia mbola hipetraka ao anatin'izay hoe olon-tsotra izay ihany fa olona izay manaraka ny tantaram-pirenena mazava ho azy iresaka an'izay tsika rehefa avy eo fa ny vahintsika avy tsy akavanana atsy dia Andriamatoa Zafao Jean-Louis izay filohan'ny antoko politika gasy mimono nahafantarantsika azy iresaka mazava ho azy mahakasika izay hoe raharaham-pirenena izay sy ny tontolo politika ihany koa tsika. Miaraba Zina, miaraba Fabien, miaraba ny mpanaraka ny vandifantsika amin'izao takariva izao raha ohatra hoe division moa nijerevanareo na mijery amina inona moa ny filazana an'ireo tambajotra serasera dia miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Ny tena koa olon-tsotra no resahany Zinaka zany marina fa manana andraikitra politika ihany isika ita amin'ny tany sy ny fanjakana fa nada somary manodidina kely fa tsy amin'ny anarana antoko politika na firena politika hitondrana izay resaka sevitra resahana anatin'izao fandarana izao fa amin'ny anarany tenako manokana dia hoe jany amin'izay olon-tsotra zay. Andriamatoa Zafao Jean-Louis. Faly miarabanareo ato amin'ny Siselle, faly miaraban'ny Laurent, faly miaraban'ny Gina, faly miaraban'ny Fabien, faly miaraban'ny malagasy rehetra zany izay manaraka n'ity fandarana ity isaorana betsaka anareo amin'ny fanasananay satria raharaham-pirenena masina zany ny tanindrazany matoa misy izao zavatra rehetra zao zany misy zavatra tokony fampidinia amin'ny mahaolom-pirenena zany dia ilaina ny mifanakalo-hevitra ka dia isaorana lehibe zany ianareo amin'ny fanasana ny tenanay. Miaraba koa Zafao fa diniko miaraba. Eny are reto izay efatra mianaka ao izy sy nateo hiaraka aminareo hitafatafa ny mahakasika ny toetra raha-pirenena amin'ity ora sy fotoana ity ka ndeha irosao anatin'izany avy hatrany ary sika. Tonga dia fanontaniana voalohany dia ahoana ny fahitanareo ny Madagasikara mamitsika ity amin'izao fotoana izao zany hoe tonga dia ataoko malalaka be ilay izy hoe manahoana ny fahitanareo an'izany Madagasikara ny fiainam-pirenentsika malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy haiko hoe iza ny amaly voaloha Andriamatoa Andrianirina Laurent ve sa président Zafao Jean-Louis? Président ny brasoir resaka ny fitenenana voalohany misaotra betsaka zany amin'izay fitenenana zay ny zavatra misy aloha dia efa iarahantsika malala fa mahantra zany Madagasikara raha azo tenenina zany dia tena tsisy fandrosoana zany eto ny fandrosoana manko ny azo tenenana hoe fandrosoana dia hitanao zany fa hoe ny taux de pauvreté zany mihena
ny pouvoir d'achatn'olona miakatra miaraben'olona mandeha ny jiro ara-dalàna satria ny critère agnisan'ny aminay manokana zany aloha hoe ampivoatra ny firenena raha tsara ny lalana ka ara-dalàna ny jirama ohatra dia mandroso azy le fiainan'le vahoaka fa hita amintsika dia arahana malala zany a fa dans tout Madagascar zany io a problème na jiro misy problème na lalana misy dikan'izay zany tsy mandeha amina fampandrosoana zany atsika fa mandeha amina fahaverezana zay zany izy raha avy aminazy sahirana ny tany sy ny fanjakana eo zany a alohan'ny resahako ataoko hoe mety mitovitovy hevitra ihany zay sy zafo am'izay fomba fijery zay tsy miteneny tao midrezaka hevitra any fa fomba fijery amin'ny ankapobeny zany zay reto zany zay tsy mba misy an'izany hoe rehefa miresaka de ninninona atao amin'ny fanjakana dia tsy mety daholo na hoe ninninona atao amin'ny fanjakana dia mety daholo zay zany tsy sokajin'olo ohatran'izay hoe mety daholo io fa dia toy izy hoe tompoko na hoe tsisy raha manjary mitsy fampiansa fanjakana za aloha zany ohatran'izay fomba fijeriko mila fa zavaoko hoe rehefa ena fankavatarana izy zavao a manazay recul zay ko izy amin'ny fomba fanaovany fanatetenina zanatjany hoe mety tsy tena mitovy ny hevitra izy zavao eto zany ny firenena zany sahirana raha tsika mahafantatra sahirana izy tsy fantako hoe tsika rery sahirana sa zao tontolo zao sahirana mahafantatra aloha zany de sahirana politique Madagasikara mandeha amin'ny tokony izy hoe sa tsy mandeha amin'ny tokony izy ny fitantanana ny raharam-panjakana rehetra avadika amin'ny fomba fiteny hafa zany le fanontaniana teo zany de rehefa tonga eto no masa miteny an'izay de raisiko zao raha hoe ny tena atsika hoe za zany zao anatiny atao fitantanana ny firenena de ny vaivoan-draharaha ny zavatra maty-mantesatsika voalohany indrindra ankoatran'ny pitsopitso maro samihafa zay mbola resantsika avy eo de ny aplamina ny vahoaka malagasy fity ny tena ny vahoaka malagasy zay oety ny tena milamina be zay vahoaka betiko zay sahirana ve zay vahoaka zay sa hoe tsy rahako ve zavatra manjo azy fa mampilamina ny tenako ny jereko fa raha jerena am'izay lafin'izay zany zao zina fabia tsy tena niomana tsara ny am'izay zavatra resako zay fa nareo afaka milaza any koa hoe ny isa fianakaviana isa tokantrano raha hoe jerena ohatra zany hoe miaiza ny tena andanin'olona vola be ndraiky hoe mampilamina ny ankorana mampilamina ny fianakaviana manko de zao fitretao azy ampy anazy ampy ivelomany ny ampelantanany de zay le hoe ivelomany zay zany no jereko de inona ny zavatrakan'izay ivelomany zay raha atao le budget ny ménage anankiray zany ny ao anatina ankonana anankiray dia mihina fa tsy misakafo ny tena be indrindra ao anatin'izay miofatrano angambany be indrindra ao anatin'izay dia manaraka an'izay jirama satria taoko azy manaraka an'izay ny transport manaraka an'izay ny fampianaran-jaza manaraka an'izay zay vo sakafo de raha ty aplamina ny ambiny a mbola misy be da be fa reo aloha zany develope zava-dehibe mihitsy raha ty aplamina ny sabatan'olo sam-pianakaviana zany ny mpitondra eritreretiko mahay amin'ny fomba fijery de tokony mijery izy aona ny anatsarana ny toeram-ponenana ny trano ipetrahana zany ahoana ny amora ny vitin'izay ahoana ny amorany ny jirama nefa ny aplamina azy am'izay fampiasana ny angovo mo zany ny filazana an'izay ahoana ny ahafahany ireo famireo adiniko ny resaka ny fitsabony ao anatiny any koa mitsabo ny ankohonany mampianatra ny zanany miatrika ny transport amin'ny fivezivezeny ray mpianakaviana nreny mpianakaviana amin'ny asa mandara ahoana ny afahana misakafo ara-dalàna ahafahana misakafo amin'ny ara-dalàna zay de misy le sakafo mora le sakafo takatra ilay budget eo ampelantanany ny ampisakafoanana intelo isanandro malagasy be de be ny zavatra tsy milamina ao anatin'izay aloha ekeko mbola miaraka amin'izavao fa raha jerena maimaika kosa niezaka atao a amin'ny programme anasa fanjakana amin'ny zavatra atao
dia ohatrany mandeha fambana tsy fantako hoe mandeha angana sa mandeha miadana fa mandeha ho am'izay fanatsarana andro tolonakapeny andro zako tonga lasoko velavelarina sy fakafakaina sy zavatra zay sahirany tsy izao mety miadana loatra ny fitondram-panjakana mety manana priorité hafa ny fitondram-panjakana mety ny tompona andraikitra mety ho ty tena loatra fa tonga le fiadanana fa isika mandeha makany tsy fantako hoe hovintsika no tonga de raha kitsika ny anafanganana an'izay dia misy etape tokony brûlena ozy teny frantsay zany tokony dinganina hoe zao ny fataony olona e atongavana am'izay dia satria tsika na tara lavitra be efa miadana loatra dia misy zavatra fataony olona tokony dinganina mba hatonga ny anafanganana ny azahoany misambatan'olo misakanakavina ny farafakely ny tokony hovaviana am'ireo rehetrarehetra nyresako misy any zavaraha-tiako ampina am'le teloko teo a izy io zany a tsy hoe zao zany atsika vao tena hoe sahirana fa izy io zany a misy effet de domino zany izy io e misy effet de domino zany izy io a ary am'le tany amin'ny 1973 zany namoanana ny budget provincial de le centralisena azy satria tadidio tsara nefa misy koa ne ny statistique zay avoaka ny manam-pahaizana mombana fiainana firenena iray de avy any zany izy io nanomboka fa tsy hoe amin'ny andro fotoanan'ny président Rajoelina zao ihany a fa avy any amin'ny taona 1973 zany izy io a efa hita zany fa miampiosifahana tsy kelikely ary zany justifie zany amin'ny resaka sandam-bola a hoe miendanja ny volantsika satria nahoana mimena ny zavatra exportetsika io zavatra io zany io resaka économie io zany a tsy hoe tongatonga fotsiny am'izao izy io io fahantrana io fa misy zavatra tsy mety zany ao a de tokony enona ihany zany a le tenin'reo teknisiannareo enona ihany a le tenin'le manam-pahaizanareo satria tsisy zavatra zany no antanko hoe teknicien zany a amy maha teknicien anazy zany a de mahasamy teny a fa raha misy zava-misy problème tsy maintsy tokony hita hoe ity le problème de vahana le olana dia zay vao mandeha io fa ny antsika zany a le problème mihitsy hatram'izay no tsy vahana hatram'izay ka hatram'izao zaza de mahafaka miteny mihitsy hoe hors sujet zany fitondranantsika fitondranany firenena depuis 1973 hatram'izao zany hoe fany amin'ny 53 ans zany zao telo amby 50 taona zany tsy ara-dalàna ny fitondrananyity firenena ty matoatsika tonga am'izao situation zao zay zany nytiako teneny ka io zany a mitena moa zany taloha tamin'ny sehatra miasa zany a miasa tamina domaine technique zany tsy nanao politika zany taloha donc zany a na de za zao tsy haiko taloha hoe ohatra hoana mo fampivoarana ny firenena zany fa samby mijery fotsiny ny zavatra mijery le fandehana fa depuis hoe nananganana toko politika zany a de tsy maintsy miezaka zany ianao mitady tsy hiteniteny fotsiny hoe inona marina ary ty problème ty satria hoe naninona ny firenena hafa mandroso maninona ny antsika tsy mandroso de tsy maintsy matao zany le fikarohana de le fikarohana natao zany a no nahitana ny hoe inona marina ny problème de inona ny solution ka io lainga zany sy afaka hiteny atsika hoe maro ny olona mahafantatra ny problème misy io maro ary am'izao moa de efa maro miteny mivangongo hoe satria misy zany le oabolan-drazantsika milaza hoe entanazaraina morazaka amina fitondrana firenena anankiray zany a tsy maintsy misy zany ianao le esprit d'équipe ohatrany football hoe tsy mahatafa football anao raha tsy mandray anjara daholo le joueur rehetra eo ambonin'ny terrain fa amitsika eto zany a tsy izay ny zavatra misy fa karazan'le olo tokana ny manapaka amin'ny zavatra rehetra de zao ny nefa rahantsika io ka io zany a tsy ho voavaha zany io a raha tsy vahana mihitsy zany le olana eny fotony araky le tenenina hoe mila ekena zany fa hoe tsy mandeha le firenena de miaraka dinina hoe inona ny tsy mandeha zany a dia rehefa hita zany io de vahana zany io olana io zay vao mandroso ty firenenantsika ty fa raha mbola hoe zao ny zavatra mandeha de regny izy efa teneniny
fa mahatsy vola iresa-pirenena hoe raha tsy manova rafitra anareo izy raha tsy manofokonandoha anareo ka mijery ny zavatra tsy mandeha na 5-7 taona aza tsika tsy hatratra ny roanda zany eny zavatra efa mazavy fa mipetraka azy raha fanontaniana maninona ny mpitondra tsy manatanteraka ary le fokonandoha ampirenena any mba ahitana n'le vahaolana miaraka satria tanyrazana ikambanana ny ty tanyrazana ikambanana ty zay ngamba le azo raha aminao manokana président hoe inona ny antony tsy hosoina ao anatin'izay fokonandoha zay raha ny hevitra ao manokana na de zany mba gaga za mba gaga satria raha anao zany ka hoe sérieux anao olona hoe matotra mahita marina hoe misy le problème efa miteny le mpamatsy vola hoe zao ny ataonao a satria ny mpitondrany a mitrosa vola ry zareo amle mpamatsy vola hainy zareo mitrosa vola amle mpamatsy vola maninona ary tsy tanteraina ndray ary ny conseil omen'le mpamatsy vola azonao le fandehany eo zany mitako hoe misy contradictoire matoa le mpamatsy vola zany mamatsy volanao a de mba tanjona zany mba hoisy vokany le vola trosaitsika vola trosaitsika hatram'zao ny tsisy vokany eny vola trosaitsika hatram'zay a satria le isan'le olona maharitra eto Madagasikara me mitombo foana ny vola trosaina mitombo foana de zay le tenenako hoe misy zavatra tsy mifanaraka ao zany a tokony dininy manam-pahaizana dinintsika rehetra satria tanyrazana ikambanana ao ity tsy olona anankiray ny tompony Madagasikara fa isika mianakavy eo zany na ny miaramila zany na ny zareo amy justice mpahay lalàna tokony tsy hoe fanonganam-panjakana ny vahaolana amy fa ny fifanakalovan-kevitra zay ihany satria efa hitatsika io zany fa ny firenena rehetra mba vitanao mba me mandroso ny antsika me mihevitry de tokony mba hoe inona marina de samby mitondra an'izay vahaolanao a io moa le araky le teneniko teo hoe hevitry ny maro mahatakadavitra de miverina am'izay atsika fa io ndray tafavoaka zany ndray tafavoaka io rehefa ohatra hoe tonga zay io ya raha menan'izany resaka ataon'ny président zany a koa sao de tokony hoe efa maro zany zay satria efa nisy ny firenena mpitondra zay efa maro fandiby teo samy katsaka daolany zay atao hoe fampandrosoana izay de mety hoe misy zavatra tsy takatra zareo anatin'le izy nefa tsy fantatra ihany ko hoe mety hoe zareo mihitsy ve mamono sofina koa ao anatin'izay tsy fantatra fa ny fanontaniana tiako apetraka de hoe sao de le antoko-mpanohitra indray koa satria tsika manko matetika ny akamaroany olona sy ny mpanao politika sasany a de mametsiny mpitondra foana de zany ndray zany te ametraka fanontaniana hoe sao de le aty amin'ny atoko-mpanohitra mihitsy ndray kosa no tsy mba mahay a satria matetika manko na mandray ohatraohatran'le baolina kitra ndraisanao teo zao a de matetika manko ny spectateur no mahita ny zavatra eny ambony terrain de ny atoko-mpanohitra zany tokony mahita hoe retoreto avy ny olana sy ny tsy mety ataon'ny mpitondra de nefa tsy mahay ataoko hoe tsy mahay maneho hevitra ve sa hoe tsy mahay maka an'le toerana amin'ny atoko-mpanohitra azy fa de manohatra be fahatanina mety hoe lasa manao fanoherana tsy fitiavana olona ohatra anatin'le izy a de lasa tsy miboaka zany le solution tsy misy fanomezana vahaolana ao anatin'izay sao de ny atoko-mpanohitra ndray mihitsy ary tsy mahafehy an'izay anjara toerana omena azy zay ohatra satria ao amin'ny antenimieram-pirenena de misy mihitsy ny hoe ataontsika hoe sokajin'olona efa voasokajy mihitsy hoe reto de hoan'ny atoko-mpanohitra zany amaly anazy izy afaka mamaly zavao a fa lizy aloha zany a mesirana ny zavao a fiteneny de resiko aveo izy mamaly antananyrana tsisy mesesy zay ny fampifehezana eto a za tsy miteny manaovan'izay nareo fa lizy angamba fa bien tsy hoe ny fampandrosoana firenena be de be amin'ny zavatra nyresahany zavao tao no nombolana sy ekaiky ny famarinana sy ny famatorana zavatra resahany fa fampandrosoana firenena tsy midika hoe mila mpanohatra matanjaka ny firenena zay vao mandroso ilaina mpanohatra fa tsy hoe mifanananao mpanohatra matanjaka mampandroso ny firenena ny raha tsy hamangaika ao amin'ny firenena alo ampiasao zay fa nitiako am'le tenyzavao zay omonako isika aty amin'ny ambany ravikazo aty isika olo-pirenena firy
firy minantsika zao 30 minantsfoton'zao zay mahafantatra ny zava-misy iainantsika eo dia afaka mahafantatra ihany koa ny vahaolana amin'ny olana madinidinika iainantsika fa tsisy rafitra ahafahana mandray an'izay sosikevitra zay sy miconcrétise an'izay dia salamy hoe atokony olona vitsy no mitondra Madagasikara hevitr'olona vitsy no mitondra Madagasikara dia misy zavatra be dehibe zay mahakasika ny fiainam-bahoaka tsy voaeritreritra tsara tsy voajery tsara zay no lonako an'izavao ary ireo asiana rafitra io zany no fa tsy hainao manjery no tsy visely fa rafitra ahafahana mandray ahafahana miaina ahafahana mampandray andraikitra ahafahana mampanantanteraka nyetaeta isambatan'olona proposé an'izany rafitra zany sokolako atsy za tsy miteny izay no mety fa ohatra anankiray oresany zay azo iainana azo ampiasaina ary zany no mikevitra am'izay hoe anisany tokony amandeha niverenantsika moa zavatra atao fanjakana raha manam-potoana antsika raha hoe dineny koa amin'ny fomba fitseko azy zao miombolako anatin'izy zao mampatahotra anatin'izy fatsika zao tiako zany zavatra tiako hoe resako aminareo fanao gazety zany zavatra misy le mpanohitra matanjaka eto le zao le mpanohitra efa nitondra ihany koa efa nitondra ihany koa ry zareo dia ry zareo nitondra teo zany a tsy nalovany le rafitra satria io rafitra misy am'izao zany a mety ho an'le mpitondra dia tsy mahasahy zany ry zareo mikritikeany io rafitra io satria tenen'le eo amin'ny fitondrana ry zareo ka naninona ry anareo nitondra teto anareo tsy nalovany zany rafitra zany ka maninona zay ny forcenareo hanovan'le rafitra zay le izy ka zay zany mahatonga hoe le mpanohitra zany a tsy afaka hoe atanjaka anao inona zareo satria nitondra ry zareo tsy nanovan'le rafitra ka eo zany ny zavatra tiako hoe asiana resaka mazava tsara zany hoe tokony hoe tonga kosa le fotoana samby tonga saina na ny mpanohitra satria ohatran'izay moa zany hoe magnaja zany a ohatran'ny antoko politika gasy mifankatia zay taritiko zany a dia ny anahy dia apetrako mazava tsara hoe ny andraikitra ny antoko politika tsy hoe andeha alohitra fa miteny ny zavatra tsy mety a dia miproposer solution anjaran'le mpitondra na manaiky izy le solution proposenao na tsy anaiky izy manaiky moa izy tsara tsy manaiky izy dia mifankahita eo mifankahita eo ka ohatran'izay zany izy ka raha le mpanohitra eto amintsika reo dia tsy afaka zany zareo a iteny ny rafitra io Laurent asanazy me le tiako teny mitondra teo zareo tsy miteny iny dia antsika zay avelagny ety mbola tsy mitondra no mahasamy tenen'le rafitra fa ry zareo tsy mahasamy tenen'le rafitra eo koa zany io problème amin'ny assemblée nationale io satria ao anie le solitenany vahoaka ao amin'ny assemblée nationale zany io zany ny solitenany vahoaka tokony ny solitenany vahoaka no mitaky ny fampiarana marina ny lalam-panorenana ohatra satria reo lalàna reo zany anjaran'ny zareo zany no mitaky ny fampiarana azy sa tsy marina zany fa maninona ry zareo tsy mitaky ny fampiarana anazy io resaka décentralisation tenenina io ao anatin'le lalam-panorenana maninona zareo tsy mitaky azy satria eo zany a misy koa ary zany matetika izany teneniko hoe le mpanao le fahefanam-panatanteraka manome volany le mpanao lalàna zay eny zavatra misy amintsika eto le fahefanam-panatanteraka manome volan'le mpanao lalàna amin'ny alalan'le SIAD crédit d'investissement à l'appui au développement azana 4 milliards izy zao ka raha voatanteraka nefa le décentralisation tapaka io SIAD io satria tonga dia any amin'ny mpanatanteraka fa tsy tokony ho azon'le député ne zany SIAD zany satria tsy fisy agnatin'ny lalam-pandrenana hoe omena vola ny député fa ny mpanao lalàna ny azy dia ireo zavatra rehetra reo zany a lasa misy ohatrany hoe corruption passive amin'le ataon'le mpanatanteraka n'le mpanao lalàna dia zany rehetra zany mahatonga nyntsika io a lasa folo tsy mandeha amin'le izy arak'izay fanazavanao zay président ny fahazavao koa zany dia hoe tsy maintsy olom-baovao ny apetraka eo a zay vao tateraka io rafitra fanovana rafitra io zay fe ny zava-misy razokely zay nisy zavatra nyresahany teo a za tsy miaro any fomba fijerana zava zavatra nyresahany teto androany no resantsika io zay tokony misy na ny tenenina fikaonando fikaonando
na anaty rafitra zany de ola na tsy anaty rafitra rehefa ofisializena le foanandolo samy miaraka hevitra zay mihitsy izy le fokoanandeo am-pirenena ane a midika mandre anjara anao rehefa malagasy de mandre anjara zany ianao de miaraka dinina io a anao tsy mikritika an'izaniza itsony a tsy mikritika hoe tsy mety nataon'ry any non fokoanandeo am-pirenena zany a manao zany ianao inventaire inona ny zavatra tsy mety a inona ny vahaolana iarahana ary amahana n'le olana mba tsy hiverenany itsony fa io zany tsy miteny hoe iza ny tokony hitonana iza ny tokony hitona fa zay zavatra tapaka iraisany eo zany dia igny zany ny tokony tanterahana zay zany ane le fokoanandeo am-pirenena ka zay zavatra zay zany ohatrany ana manokana ny tena hoe angatahako sady angatahany antoko politika no angatahan'le plateforme no angatahany misy ny ray aman-dreny mijoro hoe ray aman-dreny izy efa samy mangataka an'io daholo satria samby miara miaika atsika fa misy zavatra tsy mety donc io zavatra tsy mety io a tokony iarahana mijery zay zany ny anazy zany zay fa hoe tsika tsy hoe agnenjaka an'izana izy satria araky le teneniko zany ny zavatra tsy mety io zany depuis 1973 zany izy le loi 73/015 namonoana an'le budget provincial de centralisena daholo ny fahefana rehetra de depuis 53 ans zany zao tsy mbola nisy zany hoe fizarana fahefana ara-bola sy ara-pitatana amin'olomboafidy teto Madagasikara depuis 1973 zao a ny statistika manambara tamy 2003 98% ny volan'ny faritra ozy lasa ny fanjakana foy be 2017 izy a mbola ny confirmé 5% ihany a ny vondrom-bahoaka tsy zara-pahefana zany hoe miparitaka amin'ny faritra zany fa ny 95% zany tanan'ny pouvoir central namokatra zareo teo tamin'ny lalàna 2021/011 am'le resaka décentralisation any am 2030 izy vao ho effective ny décentralisation hitanao zany fa misy tsy haiko rafitra ao amin'ny fitondram-panjakana io zany mifrene anazy io nefany a na ny bailleur na ny rehetra efa matsapa hoe tokony tanterahana izy io de zay zavatra zay zany ny tena problème zany tena problème amitsika fa aminareo rahalandray ve zay décentralisation na hoe zay fitsinjaka-pahefana zay ihany no lalana ivoahantsika no natiny zao fahantrany zao sa hoe misy ihany koa lalana hafa akoatran'izay za aloha zany mikevitra am'le anisan'ny lalana tokony afahana miara anatin'izao fahantrana zao le décentralisation ny mifanohatra am'izay azo tanterahana raha ohatra manana ninona mo izy toany hafanampoanao an'izay tena ambony hoe zaraina izy tsy naty ambany zany no mitaky na miangavo tsy haiko zay tenena anazy mba mandresy lahatra hoe zao ny tokony tsy fa ny any ambony mihitsy mahita hoe tokony zao ny any ambony zay tsy voatery olona raiky de ampiasaina ny ratsamangaiky eto amin'ny tany sy ny fanjakana ampanaovana ny andraiky ny ratsamangaiky rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana mety ampangavana am'izany fa ialako zay débat politika zay verina am'izay zavanao izy manko am'soratena mpanao politika eto de vanao izy fa raha isitsika zao ataontsika teratera mba zahoany ny olona rehetra ny zavatra misahaka ina zao ny tena hoe ankasitrahana izao fitondrana izao atsika miresaky zao ny fanaovana fotodrafitrasy hôpitaly manara-penitra PP manara-penitra lycée manara-penitra ny lalabe-dana infrastructure ny logement ny aéroport sy ny sisa ny terrain manara-penitra tena mampandroso firenena reny za manaiky tena mampandroso firenena ireny fa ny problème amin'izy ny azakazaka be tsika manao investissement efa be dehibe le zavatra politika nefany de tsy mahakomble an'le fampitehana nay réparation ataontsika ty satria mabe loatra le fampitehana zany tsy midika avela eo rehefa politika io zay amporsina fanjakana anao aniny fa mety atongavana any any zany fa parallèlement am'izay misy zavatra fa tokony atao misy ny ataon'ny fanjakana miezaka zao ny fanjakana hoe hitodika amin'ny tatsaha mpamokatra de ampitomboana ny atsaraina ny volovary amin'ny masombony safiotra sy ny sisa eo ny teknisiany tena izany lafiratsy sy ny lafitsara zany mififehezana ny angovo
fifehezana ny angovo azo avaozina ny rivotra ny rano mba ialana amle hoe ampiasaitsika ny énergie fossile carburant foana zany manao an'izany ny fanjakana tokony akosina hanao an'izany bebe kokoa izy fa ny olana efa tena ambany loatra nefa efa bebolona efa be loatra efa ampitena teto dia tokony ampitomboana bebe tokoa zany ny afanganam-pandeha ao anatin'izay raha tsy hijery efa tsy hoe zavatra voalamina teritsika ohatra anankiray zao zavatra azo atao amin'ny fambolena sy ny fiompiana ohatra hoe ny fitaovana zay zany retina manatsara ny tany tsy voavoa ny tany lonaka rehefa avy eo ohatra hoe apetraka amina toerana vitsivitsy amanjatony an'izay ny fanjakana dia afaka mampiasa an'iny zay te ampiasa eo amin'ny toerana carburant etoana tsy afaka anao programme national eta fa ohatra no mety misy EPP mirehaka votsika am'izao fotoana zao am'izao fotoana zao dia zao milina ny EPP namboariny ty fanjakana ty zao ireny sady ampiasaina ianarany zanagasy ampiasaina ivulgarisena ny fomba fiompiana maharaka ny toetrandro sy ny fomba fambolena maharaka ny toetrandro mianatra ohatra ny ankizy maraina ny ariva eo amin'ny infrastructure ihany ny fedéplacer ny teknisiana amin'ny fambolena sy ny fiompiana mpianatra n'ilay olona any ambanivohitra ialako le décentralisation zay tonga ihany lay fitsinjarana ny azo tsinjaraina reny dia zay rehetrarehetra reny zany ilatoana indianiko zay resaka zay indianiko zay satria fotoanatsika manapetra ihany zany mety misy zavatra be dabe mbola tsy voaresako anatin'izay fa indianiko zay iverina tany amin'ny Covid-19 raha ohatra ka matadiditsika na ny sofoko ny namoka anisan'ny resahan'ny filoham-pirenena tafarany Covid-19 iny rehefa nanontaniana izy hoe ahoana ny relancena ndraiky mitoekarena dia miteny izy tsika anao plan marshall basé amin'ny investissement fanatsarana fotodrafitrasa ahafahana mampandroso ny firenena zany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa tena marina zany ny financement tonga le fotodrafitrasa namboarina fa nivoatra ve ny fiainan'le vahoaka fa maninona ny tsy mivoatra lizy maninona ny tsy tafapaka amin'ny tokony andoana izy dia eo zany ny tokony mankaleso satria tsy ny rehetra no misitraka amin'le famboarana amin'le fotodrafitrasa na dia midadasika ampiasomisongadina berina izy raha ohatra misy olona tokony hitatitra fasika tamin'ny sao tao dia nazo vola dia tsy nitaterina tamin'ny sao le fasika fa mokafanazy amin'le vola dia tsy niparitaka tamin'ny tokony andanany ny volany naparitaka tamin'izay nefa tokony azo nyvehiklena ny mpitondra mihitsy no teny hoe io anarenatsika ny firenena donc azo tanterana rana tafarany Covid firy ny fotodrafitrasa natao teto za tsy mijery tsy manara-maso tsy mikritika fa za moa zany efa mijery fotsiny hoe efa loazany toetrandro tsika efa antitra tsika ary zavao fa raha no mijery an'zany tsy afaka miteny tsontsika hoe mandiza raha itsikitsika anaranay raha fararano fa mandiza raha itsikitsika dia mandiza raha itsikitsika dia mandiza raha itsikitsika zay ny ataonay fa reo fotodrafitrasa reo raha ohatra zao kosa ny atao entreprise zavao no manao ny any amin'ny tapany avaratra dia entreprise Laurent no manao ny any amin'ny tapany atsimo dia zavao sy Laurent le no milamina anatin'izy fa tsy tratra le tanjona hoe ny akabiazany voaka malagasy eo amin'le fanatsarana an'le fotodrafitrasa dia efa tokony misy vokany tsara rehefa vita moana izy raha nyteny andany olona vola be ny transport mety mena ny coût de transport manatsara fampiainam-bahoaka zany mety mivezivezy ny vokatra mety miena ny vidiny sakafo manatsara fampiainany vahoaka zany fa azo nampiasaina araka ny programme pirenena verikinenande hoe anavotana an'le firenena hitondrana amin'ilay firenena ny tsaratsara koa tao anatina plan marshall raha misy ny fanaovana fotodrafitrasa mihoatra lavitra ny programme tamin'izany ny ataotsika nefa nivokany manao matraky any amisan'natanola
zao zany izy raisiko le telin'ny Laurent teo a hoe tsara ny fanamboarana hôpitaly manara-penitry école manara-penitry manao an'izao manao an'izao manao an'izao tsisy miteny hoe ratsy mety igny zany ilaina zany ny fanamboarana fotodrafitrasa fa io zany ny problème io de zao io zany nijerevanao an'le rapport na fivoriana expert amina firenena maromaro zao ny tenen'izay rapport zay tagny Brésil izy hoe ny fanjakana lasa miazakazaka amina fagnamboarana fotodrafitrasa ny école le ny hôpitaly zay tokony ataony hafa ozy de lasa adino ny responsabilité ny hoe ny responsabilité principale hoe de sécurité publique zany a no tena responsabilité voalohany satria ny président de la république ny chef suprême des armées zay tsisy afaka micommande an'regny armée na police na gendarme regny raha tsy izy de lasa adigony igny fa lasa miconcentré amina fanaovana zavatra hafa izy de izy zany manao an'izao zay zany mahatonga hoe mila zaraina zany le fahefana hoe be ny tanàna ohatra ny maire voafidy anjaran'ny commune no manombaohatra ny école na ao aminy ohatra manao ny appel d'offre n'izy ao amin'ny ao zany de mahazo asa le entreprise ao agnatin'le commune ny de mahazo asa le tanora anjaran'le faritra zany manamboatra ny hôpitaly de fa tsy ny président de la république zay zany mahatonga hoe mila zaraina mazava tsara zany le andraikisan'le asa fa ny andraikitra voalohany filoham-pirenena de teneniko eto sécurité publique zao a satokantsy ry vakitrano ry dikany zay zany tsy vitany zany le asa tena hoe asa zay tsy azontsika atao zay tsy azontsika atao miaramila tsy mandriano tsy mandriala satria nahoana tsisy asa zany le olo eo zany idirako amle fampandrosoanan'le ambanivohitra io fa satria misy zany rapport zany banque mondiale izy io tamin'ny 2008 hoe raha omena fahefana marina ny eo izy reo olo mbo afidy reo zany de mahafaka mitady fanampiana avy any ivelany izy a de le olona avy any ivelany zany tsy mila mandalo amin'ny ministère atsony fa tonga de direct zany le olona avy any ivelany zany hoe association ivelany agnampy any commune izy de direct izy agny amin'ny commune izy de agny zareo no mifampiresaka hoe anao bibliothèque de zay zavatra ifagnarahanamboarinao fotsiny tsy maintsy atao rapport raha agny amin'ny commune izy de any chef district satria chef district zany ano solontegnany fanjakana tsy maintsy manao rapport amin'ny solontegnam-panjakana raha amin'ny faritra izy a de mandeha izy agny amin'ny préfet de zay zavatra zay zany no tsisy eto amitsika ary tsy ampianarana mihitsy satria ireo zanaka atsika agny mipetraka any ivelany reo ne mety mahita fanampiana nery zareo any commune aminy ao fa mahita fanampiana zany izy a normalement zany raha hoe mandeha tsara le fizarana an'le fahefana zany tsy mila mandeha amina ministre aby izy raha mahita fanampiana fa tonga de lehibe ny tanàna eo fotsiny na idadan'le mipetraka ao teneny hoe papa nahita an'izao aka mandalovanao am'le maire de mandalo am'le maire n'le dadany hoe irasoany mipetraka France nahita fanampiana ohatran'zao izy ka ahoana de entre an'le commune samby commune ny mifampiresaka de tonga de manao ny contrat de le contrat tsy maintsy amena an'le chef district zany hoe tsy mila idirana fanjakana zany any fiarahana miasa any ivelany ary fanamboarana école zany fagnamboarana bibliothèque zany na de hoe fomba gérena commune zany a vitana resaka coopération décentralisée zany zay tsisy eto amitsika zay tsisy eto amitsika fa tsy maintsy mandalo anao zany any amin'ny ministère de igny le voatery tsy maintsy mandalo amin'ny ministère igny no lasa frein igny no lasa frein même le mpanjonyreo be de be le ohatra any Canada ohatra raisiko hoe misy mpanjony efa matiany na agny a managna filé zareo be deaibe a efa tsy ampiasay zareo tsony ohatra raha managna association zany etya Madagascar de mahafaka mifanaraka amina de azony amena regny ohatra par l'intérêt de maire-ny commune tsy mandodoany zany hoe agnatin'ny lalàna antsika ne zany fa ny commune izy tsy mandodoany fa ny antsika zany a tsy maintsy mbola mandalo agny amin'ny ministère de mbola izay rehetra zay zany no tena lasa frein mavesatra zay zany mahatonga hoe tsy maintsy ilaina ny décentralisation tsy maintsy zaraina ny fahefana hoe zao mazava tsara zany le fahefana zao ny andraikitry ny filoham-pirenena zao ny andraikitra ny gouverneur voafidym-bahoaka zao ny andraikitra ny be ny tanàna zao ny andraikitra rehefa mazava zany ia dia
ny solon-tenam-panjakana hoa tsy maintsy misy foana io solon-tenam-panjakana moa dia ny chef district ampo ny délégué mpanjakana ny préfet reo solon-tenam-panjakana mijery ny zavatra tsy mety fa io zany le problème zany bloqué ndryzara zany zay situation zay tsisy a de zay avareo zay de agny amin'ny ministère daholo ary igny am'le rapport iny hoe raha misy monko le décentralisation lasa tsisy asa ry zala agny amin'ny ministère agny de zay zany mahatonga ny zareo zany bloqué azy io de zao nefarantsika agny roapolo taona ve lesitsika agnisan'ny farany indrindra eran'izao tontolo zao de mba normal 20 ans a depuis 2005 taux de pauvreté tsika anisan'ny mahatra miakatra ary hita zany atsika de fa bazary kely moa ito tamatavy moa tsika de fa hitatsika bazary kely efa firy taony bazary kely io ohatran'izao de commune amitsika to hoe de tsy anam-bola mba avitanan'io bazary kely io ara-dalàna fa izy araka zany lasa agny daholo ny vola rehetra efa ataony banque mondiale rapport zany zavatra zany nefa samby mijery fotsiny eto atsika eo am'le resaka le hoe insécurité eo am'le andraikitry ny filoam-pirenena eo am'le resaka le fampandrina fahalemana ny tany sy ny fanjakana izay inona no tena mety hoe fototra zay tsy fisin'ny fandriam-pahalemana zay raha ohatra ka ny hoe eto Madagasikara zany no resahanao anatin'izay zay fanontaniana voalohany mety efa mirototo ny anankiray faharoa de ny hoe inona ihany koa zany ilay atao hoe rafitra tena tokony isy sy ho ajoro eto amin'ny tany sy ny fanjakana amahanany zay olan'izay raha za zany mamany azy fanontanianao zay fa bien de indrindra no somary masadaigatrana amin'ny fomba fitondrana za fomba fitantanana firenena raha miteny an'izay tsy président république re saro ny tokony andraikitra rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana za rehefa mijery be de be am'ireo mpitondrareo no mba fatapahata maire ministre sisy be de be ny namako anatin'ireo mijanona namako fa tsy favariko mihitsy fa zatra tena mba mampanahirana kely anazy zany amin'le fomba fijery de zao rehefa mijery zatra ataony zareo anao miainy fomba firesaky zareo de fatan'le problème fatan'le solution fantatry zareo problème fatan'le problème fatan'le solution fa hodintsita le problème tsy atao nefa olana dia lasa tena vo mainka manaratsy zany aleo kaby hoe tena tsy ainy tena tsy fatany de tsy mifametena kala izy tsy fatany fa izy leo fa de olo no takatry ny sainy fa fatany le vaolana sécurité zany fa bien raha zany ametrahanao le fanontaniana de fanontaniana ny avariko aminao raha ianao no ipetrahan zao fanontaniana zao ao anatin'ny tranonao ao tsy mangalatra anao a tsy mamono olona dia sur zato isan-jato fa maty ianao maty vady aman-janakao sa hangalatra ianao amono olona dia mety ho faty ianao de ina ny ataonao raha eo ipetrahan'le fanontaniana valiny angalatra ianao amono olona ianao satria raha mijanona am'izao ianao de ny résultat sur fa maty ianao sur fa maty vady aman-janakao any zany ero tokony hojerena voalohany ahoana ny veloman'le olona koa ahoana ny avelona ny sambatan'olona be lehibe ny ary pirenetsika zavao no very miondana tsy mandalo ary justement gauche droite tsy hita sotra naizanaiza nefa makany nefa raha mandalo amin'ny fanjakana reny fantatry ny fanjakana na de rapatriement de devise fotsiny ary de efa mampilamina ny parité roa ariary io de efa manatsara ny fampiainan'ny olona fa ny fiverenan'ireny fanaovana an'ireny fampisehanan'ny olon-drehetra anao an'ireny zay vao tonga taty Tomasina taty tamin'ny taona 1970 sy 1970 sy arivo any tonga teto manambola ny olona teto manambola ny olona teto tahaka ny côte rehetrarehetra zay mivelona amina culture de rentrante dia satria misy dikany cannelle misy dikany joro misy dikany lavany sarotra be reny mampisy dikany cannelle mampisy dikany joro
ampis dia lavaniny hoan'ireo olona mivelona am'izany teto za tamin'ny toerana tsy anatany tsy mivelona am'izany raha makatia de za rery no mivelona am'izany de mamono an'le olona tsy mety zany tsy mety zany za rery mivelona amin'izy de olonanjaty ny maty amin'izy fa aloha zato tsy manao an'izy fa le mahay an'izy manao an'izy de velona ny olona zato fa za zavatra fa haiko ny ataoko anatiny ajaniko io zany a matsaro le vokatra hoe camel le café lavanille hoe Laurent zany iony talohany zavatra misy ohatra hoe io voloina io Caroline Tariana misy centre de recherche zany agricole de zay zavatra tsara io aparitaka amin'le tantsaha zany zany hoe any fanjakana zany io de izy taty afara taty moa zany de io nefa raha nyvoloina efa tsy hitanao tsony Caroline nefa tsy hitanao tsony hoe zarezarena le tany le izy zany izy araka le teneniko zany misy zavatra tokony fampadinina de apetraka le fanontaniana naninona moa nisy an'izao taloha ka naninona tsisy an'izao tsony zao tsisy encadrement na tantsaha zany tsisy encadrement zany tsisy nefany a io encadrement na tantsaha io tsy ho voatery ny fitondram-panjakana ny miankadre le tantsaha le olona ny fidiny a lehibe ny tanàna zany a no mitady fanampiana agny avelana ohatra raisiko hoe agny Maurice ohatra misy centre de formation agny a de mifagnaraka agny lehibe ny tanàna hoe zay ohatra ao atetezam-baro a zao velarana taninay a mba inona ny arahantsika miasa de miteny zareo hoe zay aty izy a m'intéressé anay ohatra café andeotsika anoka amboly café ohatra ao io zany lehibe ny tanàna zany io a mifanaraka aminazy io de miaraka amin'ny délégué de tonga aty ohatra le centre de formation avy agny la réunion ohatra dia miankadre an'le atetezam-baro manao pépinière ohatra izy hoe 5000 le 10 000 le 20 000 pied ohatra izy amboarina de rehefa avy eo igny a igny no ambolen'le vahoaka ao aminy ohatra aiza ny taninao zao de enregistrena dia de mandeha lefa zay ne ohatran'zay ne le fandehany fa izay zavatra zany tsy possible zany noho le fahefana tsy omenandry zalahy fa raha ifampivoarana ny Madagasikara atyka zay be ny tanàna rehetra na aiza izy na aiza samy manana ny spécificité leny ny commune tsirairay dia mandroso ty zany fampandrosoana zany ao zany encadreny zareo zany ohatra le atetezam-baro le café zay zany rehefa lasa be de be café ao de voatery zany zareo tsy maintsy manao laboratoire hitanao tonga automatique zany le laboratoire hoe mba mirespecte an'le ISO ohatra le café vokatra ao amin'le faritra ohatra de ry zareo ihany rehefa avy eo mitady mpividy ohatran'zay ne le fandehany fa izy zao abandonné tanteraka io tantsaha io e izay vokatra mba misy tsaratsara aminy no alaina de amidy zay hoany zareo fa tsisy retour hoe encadrement na tantsaha zany na vanille na girofle na ino tsisy encadrement zany zany fa navary navary aza de hoe misy sinoa manao kely ary e fa io zany a fifanarahan'le fanjakana fa le tena ilaina zany a le olombo afidy ny fidiny vahoaka lehibe ny tanàna ny fidiny zareo mihitsy na le gouverneur ny fitim-bahoaka mihitsy zany a no mahafaka ny fanaraka any ivelany ka igny zavatra ny fanarahany iny oa tsy maintsy atao rapport amin'ny chef district na amin'ny préfet satria igny solo tena mpanjakana satria le olombo afidy reny tsy voatery ka mahay lalàna daholo e so izaka hoe hitrosa vola izy aby ohatra de hoe tsy andraikisanao mitrosa vola fa fitady fagnampiana anao a de zay fagnampiana hitanao zany a no étudiena ohatra de ohatran'izay ny fandehan'le mampandroso firenena rehetra io fa nentsika zany tsy afaka miditra mihitsy zany a na centre de formation na association te hiasa direct amin'ny commune ohatra fa tsy maintsy mandalo agny a de kamo lasa frein ho any zalahy de tsy manoro zalahy de mijery fotsiny farany am'le sécurité teo zany fa bien io zany a na engany ka ho tonga am'zany polisy ray mitovy amin'ny sambatan'olona nisan'ny polisy miaramila sy gendarme misy foana eo vononao zay tratra ty ferinao zay tratra misy foana io raha zay no mipetraka amin'le olona hoe jana am'izao za maty mangalatra za mety ho maty misy solution dia ataovy izay ananan'olona antom-pivelomana azo antoka ahafahany mamelona vandeha manjanany de mba tena le marary saina sisa no mangalatra sy mamon'olona moramora ny mifena azy io koa misy koa obolany hoe aleo école be dehibe amboarina ampianarana zanaka toy zay ano fonja atsika zany hoe
recrutena be deabe ny gendarme recrutena be deabe ny pénitencier sy le zavatra tokony tanterahina zany le fizarana an'le fahefana tsy tanterahy de ariny ampiakarinao be fa hoe iny zany no everinao hoe ampisy filaminana sy ampisy filaminana zany tsy ampisy filaminana raha ireo tanora reo ka tsy mahazo asa tsy hipetraposiny reo tsy maintsy angalatra reo efa miresaka n'izay ihany tsika anisan'ny malatsaka ny ranomasy ny voaka malagasy amin'izao fotoan'izao resaka tany nisy fanazavana zay nataon'ny tompona andraikitra tao fitsarana zay nilaza fa hoe ny ankamaroany ny raharaha fitsarana ao amin'ny tribonaly amin'izao fotoan'izao amin'izao vaninandro ianantsika zao a de resaka ady-tany avokoa inona no azonareo ambara mahakasika an'izay hoe tatoato tao anatin'ny taona maromaro tateoriana de nirongatra zay hoe resaka ady-tany zay amin'ny hevitra reo mirahala manokana ary inona ny tena mahatonga an'izay resaka ady-tany zay amin'izao fotoan'izao nareo rehetra samy mahafantatra n'izany daholo olo zany isorako ny fitondram-panjakana za misaotra ny fitondram-panjakana efa mbetsaka zay no niteny azany mety tsisy maheno ny resaka hita am'izany fotoana zany noteny zay ahoana moa ny ahafahan'lay olona zay mpiasa tany no asany any anatin'ny karapanondro ahoana ny ahafahany velona nefa izy raha tsy manana tany na dia metre carré nefa ny anatin'ny karapanondro ina ny asanao mpiasa tany miasako tsy possible de misy ezaka be deabe natao ny fanjakana tamin'ny fampanana tany an'ireny olona tsy mana-tany reny ina ny olona any ambanivohitra tamin'ny alalan'ilay karatany zay aporosiako sy ekeko fa manany toerany amin'ny fampandrosoana fa zay a mandeha ila zay atsy amadikatsy zay tena ataony tanana agosy tanana droity hoany olona manao an'izay ihany sanatry ny vava de ilany ataony mampiasa n'izay influence ny rehetrarehetra mijery hoe aizany tany azo alaina izany manapa-kevitra de mandeha any amin'le manapa-kevitra de alainao le tany fa de tan'olona ry izy de alainao satria manana fahefana kely na fahefana be anao an'izany ianao de lanatsiny sanatsiny anentsika ny fitondram-panjakana anatin'izy fa fitondram-panjakana koa ohatra ny manome ohatra ratsy indraindray ataoko hoe indraindray ao anatin'izany ohatra raha tsy resaka raha tsy hoe vomaly anao ko resaka tamin'olona mikasika zay de zay no aseoko mahasaiko miteny an'izay mety zavatra ray ao anatin'ny ray alina zany a mety une goutte d'eau dans l'océan zany a fa misy zany fa tokony tsy atao satria manome exemple ratsy ho an'ny olona mpanao an'izy izy rehefa ny fanjakana no manao an'le zavatra le azo atao zany ty tokony atao zany ty donc zay mpanjakana koa anao an'izy nanao an'le lalambe migodana atsika ohatra de tatiny no etrereta anazy tamin'ny voalohany rehefa nandeha ny étude de tsy hany ndray izy fa ato ny akombana anazy de tamin'izy le tatiny eny efany be deabe ny tany nalaina tany nototofana zay nnégocie ny fanjakana tamin'le tompon'le tany zany hoe alay ny fanjakana io azo ny fanjakana atao zany fa onerana rehefa niova le izy lasa ty ndray de lozikany izy zany tokony verina ny tompony le tany fa tsy miverina nylay le tany fefa lasa ny fanjakana de tsy lay fanjakana anaovany lalambe migodana antsony dia misy olo-mpanjakana maromaro vitsivitsy mahazo azy de reny reny fatapoko fatapirenena na de io migoto to mamosina de tsy haiko na sahiteny an'ty na tsy sahiteny an'ty na resahako ihany zao na za manokana zao na mazay miaino ana za zao miasa ty tomasy avy any fianaratso de rehefa mba nananana zay mpifananako kely de mividy tany tany fianaratso de tany titré borné no mividiko teo tapitanana satria zay tsy manana tany tapitanana fa ny amin'ny tsy tapitanana nanananay tany anatin'izy tany titré borné de tsy haiko zay problème ny tany fa titré borné io tany soratra tsara amin'ny anarako raha mangataka situation juridique atsika zany de mbola amin'ny anarako fa amin'ny tany amin'ny anarako io atsika zany de misy braboky tany mitsangana eo fanjakana anao nanao le braboky tany
maka situation juridique izy de fatany tsara hoe taniko le izy a eto nasitsika an'le braboky tany ataotsika eto izy tsy miteny satria tsy fombako miady amin'ny fanjakana nangataka hoe alao atakalo hoe alao solony alao atao an'izao tsisy eo mpanjakana miaino a fampolo taona ny maromaro zay de rehefa mangina de ina zava-misy simbendrano ndray eo am'le toerana am'izao fotoana zao simbendrano miloko orange azonareo antsona de meko anareo satria simbendrano nefa raha maka situation juridique an'io anao de misoratra amin'ny anarako tany io etony titsika anaovana an'io de ireny zany a manome ohatra ratsy ho an'le besany sy lavalava tanana rehetra de manao zay tiany atao izy magnatsy mba miresaka tany io zany a normal ny izy io raha misy le ady tany satria raisiko ohatra noho le tsy fandrosoana zany no mahatonga an'io ataoko ohatra hoe nanagna ray aman-dreny anankiray taloha nanagna 10 hectare nananjanaka 10 izy ohatra de samby nanagna 4 hectare ohatra de zanany 10 ohatra nanagna samby nanagna 2 hectare izy de noho le tsy fandrosoana ohatra de regny le zanany 10 reny lasa niteraka andray ohatra de efatra de noho le tsy fandrosoana de io tany io ihany lasa zarezarelao de farany de miakely de farany de tsy ampy ohatran'izay neny le figure mandeha amitsika eto e noho le tsy fandrosoana nefa le ray aman-dreny nampianatra zanaka fa raha ny tokony ho izy zany io zanany 10 io samby nanam-pahaizana de lasa nandeha ty an-tanan-dehibe de niasa amina industrie amina société natanjaka de tsy niasa loa aby izy tsy niady an'io tany aby ry zareo tsy niady an'io tany iny taminy zareo ohatran'izay hitako ohatrany hoe a France ohatra be dehibe tany ambany vohitra reky ohatra ny abandonné satria le ray aman-dreny antitra le zanany tsisy tia andeha verina ambany voly de mipetraka an-tanam-be ny tsika ty ndray au contraire edina le tany satria le zaza miamaro le tany tsy me mitombo fa eo ihany ka eo zany mbola miverina am'le tsy fandrosoana no mahatonga n'le ady tany fa raha nandroso atsika io zany a io anjaranao azy hoe mba nisy olo nipetraka any amin'ny tany any mba tsy lasan'olona le tany fa am'izao ne le reta-po mihitsy no miady tany le reta-po mihitsy no miady tany satria tsisy fandrosoana de samby io tany kely io nitavandraina ka aminah zany io mbola miverina ihany ray nohon'le tsy fandrosoana io a dia lasa misy ady tany io fa rehefa mandroso atsika io tsisy ady tany ary ny mampalaelo ane zao zareo amin'ny tribunal raha vao misy ny ady tany de tsy araka anao mihitsy de ndray amenaton'le mandresy kely de aveo de mampiakatra de mifindrato de ohatrany lasa kilalo ohatran'izay zany a de zareo amin'ny tribunal no tena hitako hoe mahavoa aminazy io amin'le resaka ady tany io sa tsy marina lasa fidina tany lany eo daholo lany eo daholo le vidina tany bon zay izy io fa za tsy resaka maro resaka mombavy angamba zay no mahakasika an'izay resaka tranga na resaka ady tany zay ao anatin'izany tato ato zao teto amitsika zany zao aloha somary hoe efa voaresaka teo ny resaka hoe angovo hoe resaka tsy fandripahalemana sy ny sisa zany efa voaresaka teo fa nisy any keo nefa ny ataotsika hoe zavatra mbola ny ekibony ionga fa raha le fampanantenana aloha zany de hita mety hoe mety anjary any raha mitohitoy ny zavatra ohatran'izany satria niainga tamina resaka ataotsika hoe zavatra nafinaritra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny resaka fanatanjahantena eto ny amin'ny resaka varia zao ohatra tena hoe nampiray sy nampietana ny fony malagasy tsy aby ny resaka varia de nisy ny fampanantenana zay nataon'ny filoham-pirenena ho an'ireo mpiantsehatra atao anivon'izay varia zay ny amin'ny resaka hoe vila telopolo izy de misy any koa nefa ny ao anatin'izay no misy hoe fa nahoana mono ny varia ihany mijerevana an'izany fa maninona ny tsy nihafa de raha eo aminareo indray zany no ametrahana fanontaniana hoe manahoana ny fomba fijerinareo an'izay zavatra misy izay mahazonzoron-dambanay le izy zay mako tarika bolakitra tarika bolakitra azoko tarina lavabe le resaka fa bien le tarika bolakitra fa io zany isorana filoham-pirenena manome exemple fa ho atsika eto Tamatavy be lehibe ny olona nandany vola tamin'io
be lehibe ny olona nandany fananana tamin'io efa miteny an'izany tato amin'ity sisela ty izay any président ny transfoot taloha zany ty champion de Madagascar fa nanahoana ny fiafaran'ilay olona nanahoana ny fiafaran'ilay olona samy nafantaritsika mialatsiny zokola fa manona anaranao mbola velona ny président Richard président forceur olo lehibe zany teto Tamatave teto nanana trano maromaro zany teto ary notsombolimboly zany teto forceur zany tsy matsaky ny telo champion de Madagascar no ny fandanin'ny olona vola satria football raha vao tsy mandany vola ianao raha vao tsy manome ianao za tao anatin'ny mpandany vola sy mpamome tamin'io fa tsisy miraharaha za tsy miteny omeo fa na reconnaissance raha tsy azoa anatin'izy fa zany Richard zany tsisy mijery ny trano rehetra lasa daholo ny fiara rehetra lasa daholo aloha tsy tonga sy le tezitra izy fa na ny kapanaovany ary mampanahirana azy mialatsiny zokola ny vidiany zay noho ny fitiavam-bola kitra tsisy miraharaha zany olona zany e misy any président ny république izy esorako anazy nanome exemple hoe ny football reo olona sport roi tsy fantasitsika zay dika zay fa tsika efa avy champion du monde anazavako dika champion du monde parfait raha izy teo rakotinirena tamin'ny boxe française savaty fa champion du monde tsika fa nanahoana ny euforian'le firenena champion du monde fa ndonga atsika tsy atao hoe champion du monde fa champion d'Afrique atsika mbary dia manahoana le firenena fa tsy mitovy mihitsy ny baolina kitra sy ny tsy baolina kitra naiza raha na champion du monde Argentina sy Lionel Messi ohatrany ahoanany fandraisan'ny Argentin zay nanahoana zany Lionel Messi zany tany fa raha ny ataoko hoe handball équipe handball Argentin fotsiny champion du monde fantatry ny olombelona ve izy le joueur atao anatiny fa io tsy adikevitra tena manany toerany baolina kitra any ampony sambatan'olona manana toerany baolina kitra amin'ny mivoizana an'izay euphorie fanampon'olona mivoizana fampandrosoana firenena andreo ka mampirisika ny président ny amin'izay lafin'izay fa io zany tsy tokony hoe tongatonga ho azy amin'ny tapiny ohatran'izay fa le tanora mihitsy ny zay ny tokana lasa-lavabe ny resany efa nisan'izany Adjisaya zany teto mbola ny Adjisaya zao mbola afaka mivarotra marobe kokokelo any manda raha maheno ahy izy président Adjisaya zany fa ny Adjisaya pupile tsy haiko na latsaky ndraiky amby folo taona izy efa nisy fotoana champion du monde zany Adjisaya pupile zany tournoina atao tany France zavatra nisy zany fa raha tsongoloantsika reo bandy champion du monde reo hoe aiza daholo akoatran'izay mananana sansiny lalao tany velany dia raha misy folo isan-jaton'ireo no mandaka baolina am'izao satria ny baolina kitra tsy mahavelona vo manomboka manambady izy miteraka mampiana-janaka dia mahita fa ny mivarotra kafe tsaratsara kokoa no baolina kitra ny miasa manao diji tsaratsara kokoa no baolina kitra satria aminy azahoana vola fa baolina kitra tsy mampiditra vola dia aleo le eto amintsika eto satria tsy ampiray aparivo joerantsika re olona ny makany andafo azy contrat tsara aleo le rafitra ny tampana amin'ny baolina kitra eto aleo le fanaovana baolina kitra eto ho amboarina président ahatonga ny hoe mahavelona ny tanorantsika ny baolina kitra eto amintsika tahaka ny hoe ny any Algérie hividy any lalaina ny avy any Algérie dia afaka mandany 2 milliards ividanana lalaina 1 milliard 500 tsy haiko tsomony izy to président tota fa ianao mandray azy tany ia fa maninona ny club quelconque any États-Unis afaka mividy joueur anankiray am'izany iza ny club eto Madagasikara no afaka manao an'izany matoa izy afaka mividy joueur ray ohatra zany dia mahazo lavitra an'izany izy ao baolina kitra satria mahavelona le any ka raha tiatsika aritra io président afaka mifampiresaka mikirakira baolina kitra tsika dia andao jerena izay ahatonga ny baolina kitra ahafahany mpanatalenta zanakitsika manatalenta an'io mivelona amin'io
fa azo velomana tsara io Mbappé mbola be karama no Emmanuel Macron nefa ny tsy ampy apaharivo diplôma Macron ngamba ny diplômany Mbappé vetivety président izay baolina kitra ihany tiako iverenana kely alohan'ny andraisany mialatsiny président miresaka an'izay ianao teo hoe resaka baolina kitra dia tonga teo tsaiko hoe maître Kiry izay voalaza moa fa tsy salama izy amin'izao fotoan'izao anisan'ny tondra avy ihany koa ny lazany zany Madagasikara mamitsika zany inona no azonao ambara satria amin'izao fotoan'izao izy tena hita hoe tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka inona no azonao lazaina mahakasika an'izay misy ny atao hoe avenir dia misy ny atao hoe souvenir le souvenir zany mitondra avy mifanevany gasy izy ny tokony hojerena ihany tokony famezan-tanana ihany fa ny baolina kitra ny tena mpisongadina amin'ny firenena souvenir zay ihany fa ny avenir no tena andray fitenenana mahakasika an'le bare anao président fa ao ampiko kely ihany koa le resaka mahakasika an'izay baolina kitra zay ihany satria vao afakomaly no nanokana kianja anankiray tao Antananarivo tao ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nikanja ny CFFA izay ho asiana gradin sy ny tribune moa zany ao anatin'izay zavatra zay eo ihany koa ilay fanambaran'ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe tsy tokony amidy any ivelany intsony koa ireo joueur malagasy ireo fa tokony tsika eto Madagasikara no mitady vahaolana ho an'ireo mba ahafahantsika manana mpilalao baolina kitra professionnel ahafahana mandeha amin'ny dingana lavidavitra kokoa le dingana lavitra tiana lehano zany amin'ny resaka hoe mondial sy ny sisa zany amin'ny lalao international dia afaka manevitra amin'izay zay zany le point de vue président de la république Andry Rajoelina za tsy mamitsiny anazy olona samy manana ny fomba fijeriny zany amin'ny anazy zany ohatra hoe terrain Antananarivo zany tsy tokony président de la république no mikarakara an'izany fa tokony maire be ny tanàna toka sady terrain ihany le resaka be ny tanàna no mikarakara ny terrain ho an'ny tanora isaky ny commune fa nga Antananarivo rery mety le Tamatavy mety Fanandrana samby mitady ny terrain daholo satria ny baolina kitra zany dia sport izy io entina hitezaina ny tanora ary ny tanora tezaina dia tsy hoe tanora n'Antananarivo fotsiny fa tanora malagasy rehetra manerana ny Madagasikara ahoana ahafahan'ireo tanora malagasy rehetra reo milalao baolina kitra io ne misy ny any ivelany zany matory zareo tonga amin'izany ohatra tsy ny président de la république ny mikarakara ny joueur rehetra any sa ahoana Laurent anontaniako ela tsy ny président de la république ny karakara ny tanora any indraindray société ao anatin'le commune no mikarakara ny mpanao baolina indraindray ny commune anjaran'ny commune ny manamboatra terrain ahafahan'le tanora milalao dia hita milalao eo le tanora dia hita hoe ry tena mafoaka ry dia raisin'le société miasa izy ao aminazy eo ohatra izany doeny ane le fomba iangan'le tanora amin'le fanaovana baolina dia zay vao lasa miakatra ambony fa ny antsika zao zany izy lefa lasa ambony vao samborona tsy zay le izy efa lasa ambony izy vao samborona fa le ambany ery zany mbola maro le tanora na any ambany volony Mosovarika ambany volony Bekily any mety mahay baolina fa tsy hita zay no mahatonga hoe zarao le fahefana ame fahefana le commune agny ahafahany manao terrain baolina any aminy fa ny vola aza alaina any amin'ny fanjakana foibe daholo eto neny atsika na dia hoe jardin d'enfant ilalovana zazakely aza tsisy zay moa mipetraka eo bazary kely zay dia amin'ny devant tragnonay zany mba namboarin'le zanako pavé kely zany mba satria makamo amin'le ranopota dia eo le bandikely regny indray mba milalao baolina satria tsisy toerana malalaka ilalovan'ny baolina le bandikely zanaky bazary kely reny hitanao misy zavatra tsy mety eto misy zavatra tsy mety tsy maintsy homena fahefana aloha le commune le be ny tanàna dia izy anjarany manao an'le plan de développement communal dia tafiditra anatin'igny fanamboarany terrain football ho an'ny tia foot tafiditra anatin'igny fanamboarany terrain basket terrain volley zany andraikitsan'ny commune daholo zany fa izy am'izao izy araka le teneniko zany le efa tafita ambony erino ho ameno samborinao nefa ny be de be gny agny ambany vohitra agny misy mahay baolina agny fa tsy hita raha tsy omenao fahefana le commune mamoaka azy avy agny zay zany ny tiako
sorana président aloha misesoucie amin'ny footballeur gasy ny président nge mitadiavina zany azahoantsika an'le channe tsy hoe mondial nitadiavina mondial afaka mampilalao any avy any velany tsika tsy hoe coupe canne nitadiavina afaka mampilalao avy any velany tsika le channe zany hoe efa mba finaliste atsika eto tozy président alors amin'ny 2000 firma channe manaraka 2027 alors mba alaitsika io dia gardetsika aloha reto anatin'ny roa taona dia mety ho azotsika io merci président metimety zany hevitra zany fa tsaratsara kokoa noho izany président raha zany no mijery le compétition eto atoerana aloha asongadino fa rehefa tsara le compétition eto rehefa tsara le club mitaiza tanora eto dia mahita mitovy amin'ireo foana tsika fa avelo reo andeho any an-dafy any velona aloha raha manana chance am'izay izy atsotsika izy anao mondial tanora le tsy ampy sakafo koa noho le fahasahiranana fahantrana dia tsy ampy sakafo ia fa raha ohatra le football mahavelona anazy le football eto toerana teneko ampy sakafo le tanoratsika ka raha ohatra mahavelona azy le football mahavelo hoe directeur ny SMMC mety kely karaha manao footballeur tamatavy raha zany zavatra resy miroborobo baolina kisa ary miazakazaka manao baolina ny zazakely manatalenta mety amikanatsika fotoana manokana mihitsy zay hoe resaka baolina kitra zay satria tena mbola betsaka mazombaly efa baolina kitra moa zany resantsika teo fa fotoanatsika efa lasa dia lasa fanontaniana faraparany angamba ty apetrako aminareo mirahalahy hoe raha ianareo ary no omena fahefana hitondra vahoaka anareo zany no filohan'ny repoblika inona ny lara-pahamehana aminareo ivoahana ato anatin'ny fahantrana inona ny politika anareo inona ny lara-pahamehana aminareo mba ivoahantsika ao anatin'ny fahantrana izany tena voalohany le mety ho président samy anatiny daholo ka samy anatiny daholo lasa anadiako azy io ao fampandrosoana firenena io tsy sarotra io mora io satria tsy firenenantsika rery ihany no mahantraka tafavoaka tamin'ny fahantrana io rapportny banque mondiale io zany mahita ny zavatra rehetra misy magnera am'izao tontolo zao raha na Afrika na ahafahan'ny Bangladesh tafavoaka na ahafahan'ny Ethiopie tafavoaka na ahafahan'ny Tanzanie tafavoaka na ahafahan'ny Uganda tafavoaka fagnarahana io rapport io misy amintsika eto misy amintsika fa ny zavatra nisy aloha taloha tsisy le internet tsisy le wifi zany dia tsy hitanao zany izy regny fa zao zany misy ny internet misy wifi hita le rapportny regny dia ny zavatra azoko tenenina aminareo dia hoe ny firenena farany mandroso dia izay manome vola betsaka ny mpitondra any amin'ny faritra nraisiny ohatraohatran'izany ohatra tamin'ny rapportnjareo tamin'ny 2008 hoe Suisse ozy sy Japon 65% ny budget de l'État namena ny faritra 65% 35% zany ny pouvoir central netsika 95% ny budget de l'État tanany pouvoir central 5% namenan'le faritra hitanareo amin'izany ka raha magnotany ianao hoe raha anao zany ohatra hoe filoam-pirenena za dia fa zay ny ahoana ahafahan'ireo mpitondra voafidy any amin'ny faritra hanatanterahany ny projet de société dia tsy maintsy amena vola betsaka ry zareo dia anjaranao zany ty amin'ny fanjakana foibe zany manao contrôle de légalité fotsiny hoe ahodin'ny zalahy le vola sa tsy ahodin'ny zalahy raha mandeha amin'ny ara-dalàna le vola raha abasoa raha abatsara nahodina ry zalahy dia tonga dia ampiarina amin'ny lalahy mametraka commissaire régional ianao raha izany manam-pahefana andrafetana ny fitantanana firenena indépendamment zay rafitra apetraka koa zany hoe mety amin'le rafitra manakaikaiky vaokoatra ny zavao fa tsy maninona zay rafitra apetraka eo zay ny fanarahana ny vahoaka fa ny anazy zany ny fampandrosoana ny firenena raha za no manana an'izay fa sansa zay mety hitondra firenena zany hoe efa antitra tsy manana zay tsony vitany anay tsy haiko zavao mety mbola manana sansa efa dépassé zay fa milozanjalahy génération fa mitondra firenena am'izao fotoana fa raha zany nanan'zay sansay dia ireto mihoatra ny valopolo isanjatontsika eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia atao aloha zay atongany hoe azo velomana tsara eto Madagasikara ny asa fiopena sy ny asa fambolena mba hatonga an'ireo mpamboly sy mpiopitsika ireo
ampiakatra ny ambaindainy de rehefa ireo no mandroso rehefa ireo no miakatra ny arkareny miakatra ho azy producteur sy production nationale satria ireo no betsaka ndraindra atao anatiny ahoana ny tombavana am'izay natongavana am'izay a mbola tantara azoko resahana fa tsy ho vitatsika ety fa faharoan'izay tsy maintsy assurena ny fivezivezena amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara tsisy faritra hoe miaina à l'isolement zany mba anatsara zetratra ilay fanakalozana fa misosa tsara ny fandanana amin'ireny toerana rehetra zay tiany olona velomana sy etreretiny avelazy reny tsy mbola miresaka sécurité zany afarany avo miresaka zay nataoka zay ny anareo priorité mako zay doana nylena rehetra fahatelo fifezana ny angovo za mbola lavabe koa zany monsieur l'ingénieur fifezana ny angovo misy détail lavabe zany fa objectif dia ny angovo eto Madagasikara dia mba tsy andany vola be ho any ankohona nao fianakaviany fa ho kely arak'izay tratra ny vola ilainy amin'ny angovo ampiasainy ao anatin'ny trano ary zay rehetra mitady angovo amin'ny asa fiarina dia ahita ny angovo amin'ny puissance ilainy amin'ny qualité ilainy amin'ny vidiny mapetipety anazy mahatonga ny mpampiasa vola hiasa eto Madagasikara faefatra fifezana ny are-pirenena arak'izay le voalazo ako teo na volamena io na safira io tsy le raha mampigotsy ya na zirofle io na vanille io fifezana an'ireny mba hiteraka fampidiram-bola Madagasikara ao anatin'izay ihany koa ny boostena-ny tourisme zany miteraka fidiram-bola vahiny ato amin'ny kitapo-bolam-panjakana mba ahafahantsika mampiena vidim-piainana satria raha ohatra androany ny euro ray viditsika 10,000 ariary dia raha afakapitso ny euro anankiray viditsika ny atsasany 500 dia raha ny vidy tôbila zafy vao androany ny vidanana an'le tôbila nafarany avy any velany sy rehetra mila tôbila 500 millions fa raha afakapitso rehefa vidy tôbila izy dia le tôbila vidy 500 millions 250 millions mbola zafy vao mila zay tôbila zay ka hatramin'ny robot appareil électroménager ampiasaintsika ao tokantranontsika eo indrindra fa fanafody latsaka amandiamany raha vatateraka zay vao miditra am'izay le infrastructure hospitalier atao an'izay hoe takatry ny sarambady mahoaka nefa ny fitsaboana rehetra tsisy ilanao makany andafina makany mitovitovy am'izay fa zay hôpitaly rehetra idiranao dia mahasitrana anao amin'ny budgetnao misy ny rehetrarehetra eto Madagasikara fa tsy azakazaka makany Inde zany hoe ny olona ny manapaisa manalefantsika mianatra ny fitaovana no afarantsika aty fa ny zavatra misy any Inde any Maurice any La Réunion misy eto Madagasikara amin'ny vidiny mirary ny fampianarana manaraka ho azy anatin'izay dia zay avao miresaka fandriam-pahalemana satria rehefa milamina mandry fahalemana ny kibon'le olona moramora le mandamina fandriam-pahalemana bon zay zany Laurent zay zany nandrasako mitsiro izy anazava zay zany izy théoriquement marina sady tsy marina zay izy théorie dia zay aloha navadika anay pratique ahafahana manatanteraka an'izay zany amin'le fanovana rafitra ny proposenay ny état régional ny zavatra ny tenen'io voavaha daholy aho hatramin'ny angovo hoe hatramin'ny lalany namakinaka marina zany zay dia ao amin'ny état régional zany raha tanteraka zany igny a dia tanteraka le tenin'ny Laurent zay zany ny tiako lazaina efa miresaka ny état régional any tsika raha teo zany efa mamaraparana ihany ao anatin'ny fiarahana dia ndao asina resaka sina tenkely hoe manaona sy manaona moa le état régional mety misy olona zao vao manaraka atsika sy tsara mpahafantarina hoe inona marina le état régional dia manahoana ny rafitra mety isy ao anatin'ny fampiarana an'izay état régional zay
inona le tombontsoa avoaka ao anatin'ny fampitinana sy resaka azo tongasana azy. Bon, ny état régional zany a dia tsotra io le araky teneny antsika zao zany a tao anatin'ny roapolo taona farany mahantra indrindra misy zany a le rapport nataon'ny banque mondiale hatram'izay ka hatram'izao dia rehefa jerena zany io ao a dia hita daholo zany hoe inona ny problème dia inona ny solution nefa ny solution nefany a dia izy nazavain'ny Laurent teo ary bereko aloha izy fa hainy tsara misy ny présenté an'le théorie jusqu'amin'ny sécurité farany fa théorie zay fa za zany en tant que technicien responsabilité ndray hoe ahoana ahatonga an'izany ho azo pratiquena dia igny nanaovana an'le état régional hoe problème antsika zany a be loatra le fahefanan'le filoham-pirenena donc zany amin'le état régional zany a dia azavaina tsara hoe zao ny responsabilité nao filoham-pirenena anareo olombo afidy zany a mpanatanteraka zao ny gouverneur zao ny be ny tanàna zao ny président ny fokotana ka ny andraikitra ny filoham-pirenena zany dia tsotrany azy izy zany responsabilité ny sécurité ny fandriam-pahalemana azy atsisika inona moa ny anaovana zavatra hafarilo fa ny fandriam-pahalemana zany ny azy a satria izy ny chef suprême des armées a diplomatie extérieure mazava tsara ny azy iny dia contrôle de légalité manara-maso ny fampiasana n'le vola eto amin'ny firenena dia rehefa aveo a mikarakara n'le vola zay zany ny azy dia neny gouverneur moa zany a amin'ny état régional zany a dia hisy zany eto gouvernement régional efatra amby roapolo raha am'izao misy zany le gouvernement national dia misy ny gouvernement régional le gouvernement régional zany a dia misy zany manendra ny commissaire généraux zany le gouverneur ny tombotsoany zany a tsy miazakazaka any an-taninarivo tsony zany anao anao commissaire général na directeur régional fa any amin'ny faritra dia efa samby mifidiny azy any fa tsy anjaran'ny président de la république tsony fa am'izao ny anao any ministre any directeur régional zany dia tsy maintsy mandeha any an-taninarivo tsisy tsony zany iny fa neny faritra lalamanga zany a dia ny azy any zany mikarakaraina an-taninarivo neny faritra tsy tanana dia ny tsika ty any mikarakaraintsika dia ny vola miditra zany amin'ny faritra zany a 100% mijanona amin'ny faritra dia ny 60% zany mijanona amin'ny commune ny 40% lasa ny faritra ny vola miditra amin'ny redevance douanière abatsiranana indray dia ny pouvoir central tanteraka iny raha ny fitenenany zareo amin'ny zareo miasa amin'ny fahaditsiranana io zany douanier tamin'ny défilé teo moa dia nitely zareo hoe 5 isanjato ny volam-panjakana ho izy azo avy amin'ny fahaditsiranana dikan'izay zany a eo amin'ny 55% ny budget de l'état zany tantanany fanjakana dia ny 45% zany a ny faritra efatra amby roapolo dia samby Nigéria any izy araky le teneniko zany ny Suisse sy Japon 65% ozy ny azy ameny ny faritra fa 35% ny pouvoir central dia hitanao zany fa normalna kosa raha zaraina ohatran'izay dia samy mampiasa ny volany samy mikarakara ny fampandrosoana fa le izy am'izao dia lasa ny pouvoir central ao daholo izy dia tsy hitany ampiasan'io vola io a tena problème zany le any amin'ny faritra le vahoaka zany tsisy motivation misy koa amokatra dia lasa mipetraka fotsiny a mianaka io ka io rehefa mipetraka zany io état régional io a miova tanteraka ny mentalité rehetra misy fifaninanana entre ny région efatra amby roapolo misy fifaninanana entre ny commune eo amin'ny 696 commune misy ny fifaninanana dia izay fifaninanana zay zany aloha hitarika fampandrosoana aingana ho an'ny Madagasikara dikan'izay ve zany président hoe tsy dia ilaina ntsony ny gouvernement national amin'izay fotoan'izay satria efa misy an'le ilaina le gouvernement national ka ilaina iny satria iny zany no manatanteraka ny projet ny filoham-pirenena manatanteraka ny baiko ny filoham-pirenenaka fa izy zany a tsy ho 35 ohatran'izao tsony na 30 na 35 ohatran'izao tsony izy fa mety eo amin'ny 10 na 15 eo izy satria manao récapitulation fotsiny izy zany a dia ilaina izy satria ilaina raha misy tsy fifankazahoana ohatra amin'ny samby région ohatra dia anjaran'le pouvoir central ihany no mandamina tsy maintsy ilaina ihany zany iny amin'le fandaminana dia zay moa zany izy a dia le fifidianana amin'iny moa zany a mandeha voalohany aloha ny fifidianana amin'ny président na fokotany dia miditra rehefa aveo ny be ny tanàna dia miditra ny député dia iny moa raha ny proposition aveo zany a dia ireo lasa grands électeurs miditra mifidy ny gouverneur dia ireo lasa grands électeurs mifidiny sénat dia rehetra reo lasa grands électeurs mifidy ny président de la république zany mifidina farany amin'izay zany izy
mazava tsara zany a symbole de l'unité nationale izy zany symbole de l'unité nationale fa ny fampanosoana rehetra ny fatra de ampelatagna ny gouverneur bahoaka be nytana sy ny be ny tanàna ary am'izay fotoana zay mety sy ny placena président tsony eny eny edindra lafa mety placena gouverneur sy ny be ny tanàna de miova tanteraka zany a ny endrika politika eto Madagasikara rehefa tafapetraka état régional ia fanontaniana kely manitikitika ao anatin'izay hoe tsy vao mainka hoe lasa be dia be le olona misahana an'lay andraikitra eto ny firenena anatin'izay satria lasa misy ny gouvernement régionaux a dia misy ihany koa le commissaire régionaux a dia nefa ny gouvernement national eo ihany a dia tsy atahorana isy impact ndraiky zay eo amin'ilay resaka fitsinjarana resaka andraikitra sy ny ara-bola raha teo bon tsisy problème ka izy ankehitriny eny eny 30 à 35 ministre any amin'ny pouvoir central de nefany a gouverneur nefa misy zao directeur régionaux le misy fa am'izay fotsiny zany a le gouverneur fidim-bahoaka fa tsy tenena oloam-pirenena de le gouverneur indray zany a mifidy an'le commissaire généraux le directeurs régionaux zao zany a lasa commissaire général de izy no mifidy azy a le gouverneur sy ny commissaire général mifidy ny directeur régionaux ohatran'izay izy de mety le chef service zao zany lasa directeur régionaux ohatran'izay fotsiny zany mifandehany antsika vo hanomboka an'le rafitra tsy tonga de hoe iopampana be de be agny ohatra ny avantage sy ny anina an'ireo aloha fa hoe zavatra vo manomboka aloha io a de engana amin'le zavatra misy eo aloha izy fa le honneur sy le andraikitra ny zava-dehibe aloha hoe ahoana ny demarena de mandeha miadana eo am'izay zany izy rehefa ro de asolena fa hiakatra zany le arikarena amin'ny faritra tsirairay a de hiakatra zany le pouvoir d'achat-n'olona de hiakatra zany le budget de l'état de hitarika fivoarana firenena zany matsiro be le resaka efa mihoatra 5 minitra nefa ny fotoanatsika izay ialana itsy indrindra ho anareo hoe tsy tiana hitapahana mihitsy le izy satria mafana de mafana le adevitretika de amaganantsika azy angamba ny teny farany avy aminareo mirahalahy na io ho an'ny vahoaka malagasy rehetra na ho an'ny tompon'andraikitra izay mitantana ihany koa zay angamba no aentsika amagana anazy aloha i président no resaka farany misaotratin'ny sisela zany a nampiatrano misaotratsika rehetra manaraka ny fandarana de ny any teny amaranako anazy ho an'ny mpitondra fanjakana zany ny a mahafinaritra anazy mpitondra fanjakana manana ampo a vitany hafa ve tsy vitany ao anaty zany sy alipakasitraka toko misy azany téléphérique zany eto amitsika na toko misy TGV eto amitsika tsy le le train grande vitesse toko misy RER eto amitsika toko misy an'izao eto amitsika fa io zany ry mpitondra fanjakana tena tsy isy vahoaka anome tsiny critiquena io fanaovana satria rehefa anentsika am'le retard atsika de tsika tsy miazakazaka za mampirisika am'le ampotorenena sy ny fampisongadenana Madagasikara amin'ny lafo ndraika raha tsy am'vola ndraika fotsiny dia manaiky an'izay zany fa mba ajerena kosa aloha tsy possible ny anekeny vahoaka malagasy an'io raha mbola mivezivezy ny fanahany ina ho le mampivezy ny fanahany nona aleo aloha io mijerevantsika ahoana ny atonga ny akabiazan'ny malagasy tsy honona ny kely mianatra ny zanany voatsabo ny zanany mipetraka anatin'ny trano mba ataontsika hoe descend tsy aiko mandika zay tegasy misy ny angovo ilay rehetrarehetra électricité gaz sy zany ao anatin'izay milamina izy matory tsara amin'ny alina de tsy mampanina na mandeha hélicoptère gouverneur rereany zany na misy boina mampitoy any vatomandro sy maloro reareany zany taperikosa de lavatotrasoratsika nenazy zany de zao zany mba hafaka le fitondrana jerevantsika moa zany le géopolitique am'izao fotoana zao a regny zavatra misy tagny Népal io le zavatra misy ao France enga neka tsy hisy ohatran'io eto Madagasikara zay no zavatra ilina enga neka tsy misy ohatran'io a fa vo maika potika tsika fa mangataka fotsiny zany amin'ny fitonam-panjakana
tanterao le fotoanandroam-pirenena ahafahana mifanakalo hevitra satria zay zavatra zay a miapaiser tension mampiena tension zany a samby mamoaka ny hevitra ny eo a samby mamoaka ny alaheliny a di samby miaraka mitady mivahaolana hitondrana ny Madagasikara zay zany ny anany angatahako fa misaotra betsaka moa anareo mpieno a zay nanaraka nyty fandarana ty a misaotra anareo ato amin'ny télévision sy radio Sisel zany mitena koa misaotra betsaka. Ya akasitrahana rehevahintsika tato anatin'ny fiarahana tamin'ity anio ty a araka ny nambarana zinat hoe nafana ny adevitra satria araka amintsika eto foana fa mbola antenaina nefa fa mbola isyny fotoana mbola iverenany zareo eto indray a hitondrasatsika lohahevitra hafa ihany koa iresahana toedrana hafa ihany koa anatin'izay a dia ny anio aloha zany no mifarana fa dia fa manasatsika indray amin'ny heriny anio efa fandaharana amin'ny lohahevitra hafa nday koa ka dia makasitraka anareo naharitra mijery anay teto hatramin'ny farany sy ny ainonay ihany koa tao anatin'izay a famelabelaran-kevitra metina teto izay a inona sy antenaina fa samy nahazo ny anjara tandrifany tsiraray tao anatin'izay a dia mirarosoa ho atsika rehetrarehetra ihany koa ao anatin'ny fiatrehana ny fiainantsika iray manontolo eto amin'ity anosy malalatsika ity. Isaony ianao Andriamatofilohany fikambanana antoko politika gasmi izay anafo fotoana nanehoany ny hevitra maro samihafa ireny. Isaony natokako izany ihany koa Andriamatory Andrianirina Laurent izay betsaka ny azontsika nitsoahana tao anatin'ireny izay tsara tazomy izay ratsy ariana moa izany. Ka dia makasitraka anareo satria tsy ambiny fotoanantsika fa amin'ny manaraka indray toizantsika tokako izany ny fankasitrahana izay fa mivolazana namana Fabien teo moa volazany vahintsika ihany koa ho anareo rehetrarehetra izay nafo fotoana nijery anay hatramin'ny farany tato anatin'ity fandarana vatofantsika ity sy manome fotoana anareo ho amin'ny heriny anio toy izao indray ametraka ny velomana mandrapitafa izay efatra mianadaminanaka.